Rambatolaza no anarako. Nahita ny fahamarinana tamin'izaho 5 taona. Tsy nataoko ambany zavatra mihitsy ny asako. Tsy mety mihitsy ireo fa raha ireo ngamba ny lasany anarivo ny fitaovantsika siny tena asa fotsiny. Tsapako anefa fa variana loatra tamin'ny asa ka lasa tsy rambona ny fianakaviako. Tena tsara ilay teny any. Nanomboka ny asa miantavadiko taona vitsivitsy izay. Samyrevy loatra tamin'ny asanay izahay ka lasa ambanin-javatra ny fiainana mianakavy. Ahoana ki fa misy inona? Hono a dao hiary sakafo daholo raha riva dia mba hanao fotoam-pivavahana. Efely izay a. Izay ary raha riva izany akia mazotoa. Riana zanakay vavy kosa variana tamin'ny zavatra fataon'ny sekoly. Lasa tafiaraka foana tamin'ny ankizilahy iray tsy vavolombelona izy noho izany. Omanareo izany ny ady hevitra manaraka. Io diava foto-kevitra dia karoa izay hevitra manohana azy na manohitra azy. Mahery no zanakay voalohany. Dia ahoana ity azoko ilay Tena tia mozika izy. amin'ilay beny izy asiana hetsika kely ao an-tanàna amin'ny elany DJ Variana loatra tamin'izany anefa izy ka lasa niaraka tamin'ny namandratsy. Tena tafela raha mitoy izao. Milay izany. Raha mivoaka tsara ny vazo misokatra ny biziny. Mika no zanakay farany. Izy foana matetika ny tavela rery. Tsy mba nifandray am-po izay mianakavy fa samy nakao azy. Mahery, sakafo aloha fa mandeha mianatra. Mika ho andao amin'izay andefa antsika koa ne mbola hiaraka. Ina, fotoam-pivavahana. Zao dia zao, tonga dia midina. Izao nga? Izao ny amin'ny enina. Zero kely ny lera fa efa mivalo izao. Fotoam-pivavahana, ndao. Zaho tsy afaka. Tsisy an'izany. Midina aho a. Zaho tsy afaka. Ndao. Tsy nety mihitsy anefa ny fomba nitarihako ny fianakaviako tamin'ny voalohany. Zao a. Androany tsika andinika hoe nahoana ny teny ilaina ny manao fianaram-pianakaviana tsy tapaka mba hahatonga antsika rehetra hiatehitra amin'ny Jehova. Inona? Inona koa mifantatrareo amin'izany? Oriana, Tadio a. Za miasa mafy. Amin'izay nareo tsy mijaly ohatrany tamin'ny Ka andronay. izay mihitsiny. Dada tsy eo foana. Tsy mody raha tsy alina be dia avy eo mijery tele fotsiny dia Ka matory. zany rehefa miasa eto amin'ity tontolo ity. Ho hita ndry kely zany rehefa miasa koa ndry any ariana any. Izay nareo izay. Lazay fa miteniteny foana indray a. Riana ho a. Aok'izay. Izay sy dadanareo azy efa mba miezaka mafy. Izany anga. Inona ary ty? Mahery, tsy laiko metsika eo ianao a. Leo a. Tsika ohatran'ny milamina betsaiko izany. Sady ohatran'ny ara-panahy loatra. Mahery! Aleo aloha izy andeha any e. Za aloha any amin'ny WC. Finona ny tsy nety teo e. Tsy ndriky ny diso amin'izany a. Reny ankizy ireny no efa mafilo. Tena vizana zany. Andeha sakafo kely a dia jery tele. Andeha indry. Dana aloha. Ay.
dia ahoana lesy? Tsy ahoana. Tsy nety ilay fitaom-pivavahana teo sa ahoana? Tena nisy adiniko teo. Adino ny dada ny vavaka. Ie, adiniko ny vavaka. Ndao ary alao to tena miavaka ny antsika. Inona zao ny hevitra tsara? Resaka évolution Tsy mahaliana, tsisy mivaky loha amin'izany. politika. Dia anoka fotsiny ny ankizy mandritra ny ady hevitra. Ahoana ohatra raha pedy atao mariazy? Hoe samy lehilahy ve no mivady? Ie, mety. Azo dikevitra sady mahaliana satria misy manaiky an'ilay izy, fa misy koa tsy manaiky. Dia tsika mandasa manaiky. Raha amin'ny filozofiako aloha za bandy malala-tsaina. Izay tiany ihany io. Ekenao hoe samy lehilahy no mivady. Raha izay ve mahafinaritra azy, izay zaniko. Tsy hitako hoe inona ny olana. Tsy mampaninana aloha izany, ary ianao? Fantatrao hoe za vavolombelon'i Jehova? Ay, tsara izany. Tsy mampaninana. Ay ve, ary zao fa mazava amiko daholo. Hoe ahoana? Hoe ianao tena hafa, tsy be zesta ohatran'ny sipa sasany, fa ianao tena tsotra. Dia izay mihitsy ny tena tiako aminao. Mandreraka be ty tontolo ty. Fa ahoana nataonao e? Amin'inona? Rehetrarehetra ka. Miasa, fianakaviana, mpisavalalana, antom-panahy, fiainana tsotra. Ny anay na ny fanompoana aza mila tsy ho araka. Misy tsy mety ao e. Fa ahoana izany? Taloha ny fiainanay mba nilamina. Fa izao lasa manahirana. Tsy azoko e. Fa nareo mianakavy aloha tena mba nahafinaritra anay mivady hatramin'izay e. Fa zao inona ny tena nanasarotra ny fiainanareo? Ny ankizy, ny patronko, zako, satana. Tsy haiko e. Tsy hitako intsony hoe inona no azoko atao. Sarotra ny mandanjalanja e. Raha ianao no nahita ny fitaom-pivavahanay tena nahakivy. Vao nanomboka dia efa samy niala-ladolo ry zareo fa tsisy te hanatrika. Farany moa dia mika sisa ny janona teo. Dia ny anana ohatry ny adala teo aho. Efa nandramanareo ve ny sosokevitra tao anaty fanompoana? Ohatra hoe mijery vidéo? Vitanay dolo ireny. Kilalao ara-baiboly? Za tsy tena mahay mampilalao. Mihira? Za aza feo kadradrakako. Ka izy zao ny tena miala ala? Zay zany. Fiainanay koa moa io fa tsy anareoko. Eny e, fa manao aloha nareo sy lolona e. Vao niala tamin'ny asako androany. Zany ve? Nataonao tokoa le izy. Ie, fa nandiniky izay roa dia niomana tsara. Fa zahay koa tena mahatoky hoe Jehova nampy anay foana. Ny ankizy ary zao efa lehibe daholo. Ko inona ntsony moa? Engane mba eto tokoa zany. Misy tahiry ve hitsinjovana vody andromerika? Efa voalamina ka. Ary izay misy koa no anisan'ny nandalovako aty. Efa andeha niditra faritany mantsy izay mivady dia nanapa-kevitra hoe aleonay miala amin'ilay trano nofanay.
dia nieritrerito lolona hoe hofanay ny eo ambaninareo mandra-pandehanay fotsiny sa tsy mety hoahatra e metimity izany ka tsy ho fany izany ho antsika aleo amin'ny herinandro tsy maninona rina dia ho aizy-ndry ho any aminamako iza dada za tsy zazakely tsony nareo tsy mitendra tsy eny mason'olona fiza ny anarany e ary ndry tsy mba miara-bolona hoay ahoana dada to azafady fa mainka ah rina tsy mahazo ha tsy mahazo mandeha ano andry fa mijanona aza mandeha mafy jaune eo za mba soloy anara-maso kely andreto fotsiny tsy mety lesy a hitondra ny zanako ikotrana zafady eo moa e mba soloy aho fa za foana ve lesy ny taraketo amin'ny manaraka lesy a rahalava soloy lesy za androany a mila mody a tsara aloha le karaha mamboniny fa misy inony e misy zavatra tsy maintsy ataoko miaraka ny vady aman-janako tsy afaka letsy e misy zavatra ataoko koa raha riva aleo amin'ny manaraka e tiako ny fianakaviako nefa tsy foko koa ny asako kivy avy eo ny eritreritra hoe za ihany no tsy mampandeha ny fiainanay iny mika ary nakaiza le baolina asa ngambato mahera izaka re dada sy ny zandriny io ka nga dada mananjandry ye fefa maty efa ela be fa naninona tsy haiko dada tsy mety miteny aloha tia ny ampiasaintsika ndao mety be ato fa sao dia ohatrany mandroako olona koa sary izay zany aza manahy indraindray fotsiny mahery sy ny namany no mitendritendry ato efa elaela azy ary zareo ny tsy nakato tena tsy hisy olana tokoa tsy maninona etsy ny lakozia hoahatra ny teteh indray ty amboariko izao io dia afaka mifindronareo rapitso fa ngamo tsy fotoam-pivavahanareo tokony fa efa fantatro hoe tsy ety ngamba tsy maninona na tsisy indray aza rapitso tsy tokony atao tapatapaka izany mihitsy eny ny fianarany za ngamba tsy havita fotoam-pivavahan'ny fianakaviana izany mihitsy ahoana koa zany ka za ohatra ny karazan'le tsy mahay mampianatra mihitsy efa hatramin'izay fa nahoana dia mila ampianarinao ny zanakao andraikitra ao foany izany rehefa lehibe ny ankizy dia nila ny asa be miantaza ny asa koa nampiana fidiram-bolanay dia lasa tsy rambona ny ara-panahy tokony hoentitra kokoa tamin'ny ankizy ve zay zao ny ankizy aloha tsisy hoe mitovy daholo fizy rehetra nefa samy mila tamitamby fiahina ary faharetana sarotra ka takizay mba nisy teknika ny fitezanankizy misy mihitsy ka Deutéronomie toko fahaenina andinin'ny fahaenina sy fahafito hay ve le hoe na mandeha ny an-dalana na mandrina ny fo fa inona lazainy voalohany eo amin'ny andinin'ny fahaenina kay marina izany raha tadidiko zao ny voalaza ao hoe aoka ho ao am-ponao reto teniny reto raha tsy zava-dehibe aminao ny tenin'Andriamanitra ho zava-dehibe amin'ny zanakao ve
dia antany zao ianao raha mianatra samyrery ahy e. Eritrereto ange zao hoe ndeha atao hoe rano mamelona anareo ny fotoam-pivavahan'ny fianakaviana. Raha ritra ilay rano dia ho faty ny ray trano. Zao ange azo omena rano ny ondry kely fa tsy azo tereny isotro. Dao fa mafana ny kafe. Tsy tara loatra ve? Ahoana no azoko ny fon'ireo zazo ireo? Aza kivy mihitsy. Sao zareo kivy dia lasa tsy miezaka koa. Ararao tony fotoana rehetra mba iraisahana zavatra ara-panahy amin'ny zanakao. Miaraha misakafo na dia indray mandeha isan'andro aza. Amin'izay nareo mba miresaka. Misy fotoana tokoa aloha tsy mba mahita ny zanako mihitsy. Eny an-dalana ivoro ohatra, azonareo atao ny mifampiresaka. Tsy arako akory aza hoe mba inona zao ny iainandry zareo any. Fantaro e, manontany dia nohy tsara ny teniny, dia nio izay tena any am-pony any. Izay zao azo atao fotoam-pivavahana. Kivy arangaha, za ve miasa mafy ohatrin'inona, manao sorona mihitsy, nefa izao mivokana. Ka sao dia ny zanako no ataonao sorona. Tsy ry zareo ve nefa ny tena tokony ho zava-dehibe? Tsy azo ny fony ianao raha tsy manao an'izany. Za mahita hevitra. Ndao resantsika amin'ny l'exposé ny hoe fa dia nahoana ny be loatra ny boky eto an-tany? Amin'izay kosa ampianao tsarako. Tsy haiko aloha, sady reto aza tsisy ho raisina akory. Aleo mihitsy ialana ny resaka fivavahana. Fa maninona? Zany ary ny teny ilaina? Amiko tsy izany. Io miankina amin'ny fisainan'ny tsirairay ihany no fahitako azy. Enao koa, ny fivavahanao kosa ve dia tsy mba nisy vokany tamin'ny toe-tsainao mihitsy? Izay aloha nentin'ny bebe any any-angony dia nanao raina izay ny an-danitra sy ny karazana. Fa ny baiboly ve tsy efa zavatra efa taolo be? Tsy zany ka. Sady izay koa manana boky, gazety sy fanazavana be dia be momba ny baiboly. Tena misy torohevitra tsara ka. Eny e, no hainao fotsiny anga dia mety hanandrana mamaky baiboly aho. Fa raha ohatra aloha mivadika resaka fivavahana io ady hevitra io vita tanteraka mihitsy ny amintsika fa tsisy raisina intsony. Anao an'izany tokoa ianao. Anao inona? Anandrana mamaky baiboly. Ie, tsisy olana. Za olona malala-tsaina. Rina, ianao tena manja kely rehefa mitsika. Sady ianao moa ry resahana. Dia lasa saina hoe Hoe ahoana? tsika ve tsy afaka miaraka raha tsy ato? Mety ka. Zany? Eny ary, hotsindao tsika mba efanao fotoana raha izany. Raha rivotsika fotoam-pivavahana. Zaho mbola misy alehako. Ozy rina hoe ialahy hono tsy te hanatry satria ialahy tsy tena mino an'i Jehovah. Fa ialahy moa mino. Fa io lesy samy manana ny marina aminy. Ahoana izany? Jehovah zao mety tsy tena namorona zavatra rehetra, ohatra ny eritreretantsika azy. Izy aza ny namorona ozy ny baiboly. Eny e, ialahy mbola kely. Fa mbola hianatra tsara n'izany ihany lahy, rehefa lehibehibe. Hianatra inona? Ho hitan'lahy io ihany e. Dia aloha za. Tsy maninona lesy a.
Tona kely. Anao an'izao foana ve tsika isan-kerinandro ry dada? Izay aloha ny tanjoko e. Fa ahoana? Toa niova tampoka? Tokony efela ary tsika nanao an'izao. Dada, anona ny anarantsika amin'ny herinandro. Inona hony? Jehova ve teny namorona? Hoe namorona ny zavatra rehetra? Fa taizandray izany. Ary za ve mba afaka mitondra namana? Fiza nefa izany? Misy ankizy lahy mpiara-mianatra aminay izay liana amin'ny baiboly. Ifimbetsaka izay ny tafaresaka. Ry namanao sipo! Ry namanao Manginy, sipo! tsisy an'izany. Izy dada tena liana. Daoko izany ny anarantsika. Hoe bedon'i Jehova sa tsy bedon'ny manao sipo? Tsisy idiran'ny lahy. Izao aloha e. Dao aloha tsika mba hiaraka merina izay hira tao any am-pivoriana. Tsara kosa. Neny koa. Ato amin'ny internet nge misy fakiry. Marina izany mika. Tonga dia sakafo mandra-pitadinay ny hira. Dada, ai! Fa maninona nefa e? Tsy tiako ka. Fa ahoana? Mampime e. Eto ve tsika dia hiaraka anao hira any am-pivoriana? Inona ny hira tindry? Izay no atao. Tsisy tena tiako izany. Rina, tsisy tindry mihitsy ve ny hirantsika? Misy ihany. Le inona ohatra? Ilay hoe saintsainy ny fiainanao amin'ny tontolo vaovao. Inona no itiavan-drian'izay? Satria ohatra ny efa any amin'ny tontolo vaovao mampahery ilay izy. Eny ary. Ndao atao. Efa ve mika? Raha teo izao mahery dia mbo afaka nitendry gitara. Aza matahotra lesy a. Mbola tonga eo ihany izy. Fa amin'ny manaraka. Izany alefa ary e. Fa 430 mozika. Lasa! Saintsaino ange ny fiainana ao amin'ilay tontolo vaovao. Saintsaino ny fiadanana ahoana reno tsapana. Sady hijery SMS nitondra tômôbilina. Tatiny fa tsy anao. Aza midikitra amin'ny fiainako. Iza koa ty? Olona le. Izany anga. Heritina. Aza mitapy. Finona koa ny tetiavilery. Tsisy fa izay miaraka manao exposé fotsiny. Ahoana ki manjakely exposé? Ay kosa. Toba tsy alehany koa ty. Tsy mba tsy alehan'izany izy e. Izy aza olona malala-tsaina. Ary za tsy tara aminazy izany. Tatino Lamina. Finona ny arovana ho azy e? Aza mifampitsaratsara kely Enao aza tsy mipointy rehefa zavatra ara-panahy. Tsisy idiranao zany. Enao ty zao. Tapitra! Ok zay! Olona andinika izay hitondranao amin'ny fiainanao koa ianao. Ho hitanao fa tsisy izany tena marina izany. Ie, aminao? Fa za rery ngany ohatr' izany. Koa iza indray. Heritina. Tsi. Timoty 2:2-2:20. Antsiro ny fandriana mpitranga eo amin'ny tanora
fa mezahy katsaka ny fahamarinana dia ozy koa hoe miaraka amin'ireo miantsoan'Andriamanitra amin'ny fomba dio, izany hoe mpiara-manompo fa tsy ankizy lahy tsy mpanompon'i Jehova. Nosaintsainiko aloha io. Tiako hoe manana ny diniteny sy fanoharana mety aho. Tsy fantatra nefa raha tonga dia ho ampiasaiko ilay izy raha voavon'ny resaka riny. Tena tsy ndady ho fantatra izany hoe inona ny tsapako, inona ny tiako. Izany mihitsy. Maninona ka indri? Tsy maninona. Za azo indri resahana. Zaho tsy maninona. Io ilay ankizy lahy tiandreo entina ty. Rina, tadidin-driva ilay vao nianarantsika, ilay hoe manao sipa. Tsy efa azon-dry tsara? Ie, mazava be. Dia mba raharaha-indri ve ny hevitra Jehova? Izay sineny ange mba te hiaro andri e? Izy tsara fanasy malala-tsaina fa tsy ohatran'ny ankizy lahy any am-pivoriana. Mila ampianarina fotsiny izy. Indray. Rina, raha efa tena tia anazy indri dia ho sarotra ambiny hanavaka hoe izy koa ve tena tia an'i Jehova sa fotsiny hoe tia azo andri? Izany na ireo tsy te hanampy azy. Ndry aloha ny tiako ampiana. Ndry ny zanako. Dia za ve tsy hiaro fa hijery fotsiny? Ka izy tia anahy e. Za koa ne. Rina, jereo fa efa voafitaka amin'ny fondry. Nareo nga te halala. Efa nitantaraiko andri ve tamin'izaho vao niaraka tamin'ny mamanareo? Nandeha roaplanina lavitra be aho tamin'izay satria ny dadany nampiatso anahy. Vao hitany aho dia ozy izy. Izy ianao? Ozy a? Rambatolaza ilay efa niresahany mianta taminao. Ozy hoe izy ianao. Mba olona mendrika ve? Nahoana izy niteny an'izany? Mba te hiaro aneny izy ngamba. Ie. Izay nge ilay izy Rina e. Samy te hiaro ny zanany vavy ny rainy. Izay ny antony. Ka mba fantaro aloha heritsiny e. Izy mendrika sy malala-tsaina sady tena manaja amin'ny fivavahako. Fa izy ve nefa mba manaja amin'ny fitsipika Jehova eo amin'ny fiainany? Rina, ny malala-tsaina tsy hoe manaiky foana. Izay zavatra mendrika ihany ny tokony ho ekena. Hitandry ity. Mamoatra an'itony izay any ampiasana. Dia ity sisiny ity diso kely ny refiny satria mihoatra kely fotsiny amin'ny hazo ekena ilay izy. Nefa raha ity no ampiasaina dia simba tanteraka amin'ny masinina lafo be. Tsy azo ekena izany ity. Dada, tsy azonareo. Za tsy hoe masinina. Sanandro entakatahan'ny ankizy foana no ny fivavahako. Fa tsy mampanino izany satria fantatra io no marina ary za koa tia an'i Jehova. Fa heritina tsy manavakavaka. Izy mba tia anahy. Faly satria tena tia ny fahamarinana ndry ary fantatro fa tsy mora ilay izy. Nefa heritina raha ohatra tsy mampaninona azy manao zavatra tsy akasitrahan'i Jehova mihitsy na koa hoe tsy mendrika dia mety ho voataonany koa ndry. Ary mety ho simba mihitsy aza ny fifandraisandry amin'i Jehova sy ny fiainandry. Rina,
ndringa etiako e, raha tsy manao izay rehetra vitako mba hiarovana andria dia izay aho vao tena hoe tsy miraharaha andry. Tsara kosa ilay film e? tonga dia araka be ny farany Tsara ariko. Mbo tantara-pitiavana. izay foana le izy tsy tian'le sipa le bandy satria hevery ny fampanenjika vehivavy dia le bandy koa tsy tian'le sipa satria hevery ny famosiomilay dia nefa samy tratra ny problème dia mahita hoe ay samy tsara tretra ihany dia mifankatia be dia sambatra be. Mahafinaritra e? Tahak'izay koa ny fiainana mba ohatr' izany. Ie, angamba aloha mety ho marina ihany ny teninao fa ohatran'ireny film eny amin'ny planeta hafa ireny indraindray ny fiainana. Tsy fantatro mihitsy hoe aiza ho aiza ary ahazany. Tsy mazava amiko. Resaka sipa ohatra tsy ray fotsiny le eritreretinao fa be dia be dia fanina amin'izay ianao. Zoma zao izaho manao fotoana amin'ny anina sabotsindray aho efa miaraka amin'ny anina dia ny ary koa amin'io tsy mahandro fa miandro sahady hoe ahoana amin'ny lahady. Ianao koa ve tsy efa ohatr'izany? Za aloha Eny e, za anie tsy maninona e. Za tsy hoe hiditra amin'ny fiainanao. Tsy koa zany sady ianao ve tsy efa nanao an'izany e? Normal ange hoe tafaraka nareo dia manao e. Ty ary an, poma. Saotra. Masto. Saotra. Sorina, tsy maninona na mampirafy azy ianao. Tena tsy asiako olana. Za olona malala-tsaina. Dia mba avelanao kosa sa ahoana? Ahoana nefa? Miresaha foana. Miraha manao zavatra ataovy tsapan'izy ireo hoe tena tianao ho sambatra izy dia ampio ry zareo atsiaro an'i Jehovah foana. Ka ny velona ny akamaroan'ny fotoananay dia efa voaloton'ity tontolo ity ny sainy ankizy rehefa mody izy. Tsy ho voafehinao daholo aloha ny fiainany. Nefa raha ampianao sy ampianarinao ry zareo mba tsy ho voataonany namandratsy dia efa fomba hiarovanao azy ireo izany. Ahoana moa ny hiarovanao azy amin'izao vakapanahy rehetrarehetra izao? Aza kivy ary aza milefitra mihitsy koa. Azonao ataovy izay mba azon'ny namana tsara. Ianao izao ny tena tsara raha lasa namana. Eo koa izao mpiandraikitra ny faritra sy ny vadiny dia ny mpanompo manontolo andro hafa. Raha ataoko daholo izany nefa tsisy vokany. Ka io samy manana ny safidiny. Ny tsirairay ny tsy maintsy manapa-kevitra hoe inona no ataony hanompon'i Jehovah izy sa tsia. Fa raha ataonao ny anjaranao mba hanampiana azy ireo hanao safidy tsara dia an'i Jehovah ny ambiny. Misy olana nga? Asain'ny sefonay manenjika asa indray za ato vetivety. Ndao. Allô? Ahoana izay sefo? Ie, tonga any aho afaka fefakadina. Io. Mba azonao entina ve miantasy ny ankizy? Tena tsisy olana mihitsy ka. Saotra. Mba azo tola aza. Miandry a. Ahoana? Rehefa mandalo ny mpiandraikitra ny faritra dia mba tia nahasa azy izay. Ao fa soratako. Koa maninona mbola misy mininy evolution? Ka ny olona tsinona izay tia ninona ihany no inony. Fa ny antsika kosa izay tena marina ihany no inontsika. Sady iza no tena mahay zavaboary? Jehovah le mpamorona ve sa olona namaran-tsaina be azy? Raha mba teto izao mahery a. Mbola tsy haresy lahatra azy io. Eny e, fa ny tsirairay koa nge mila mandinika raha tena marina ny zavatra inony e. Dia inona indray ny amin'ny heriny? Ie, ndraso ary. Reto misy toetra sy vokatra ny fanahy masina mila ianarantsika. Dia makaray avy tsika dia manazava hoe ahoana no anehoana an'ilay toetra isan'andro isan'andro. Ny nafitiavana. Atsara toetra? Faharopo ny anahy mazava ho azy. Ny nahy indray aho finoana. Za mbo aka ho any mahery.
Fifaly. Miandry mandrosoa e hoay azafady ataoko fefa vita ny fianaranareo ka variana be tato izay saika iantsony ankizy vetivety fotsiny izay jeren'ilay samby fiarany ambany Fa taizaka izany samby fiara izany. izay nanamboatra n'ilay izy niaraka tamin'ny zanakay mety ka dia rehefa miverinareo faranantsika mivavaka Darina ijeren'izany ah. vetivety fotsiny Ay e, tsara be ilay izy. Rina, misy biby be dia be koa kay ao anatiny. Tsy ratsy kosa. Ohatriny tokoa ary izany ilay tena izy. ka izay mihitsy angenina tonga na ianamboatra n'ity Fa ahoana no nanaovana an'ity? Ela be mihitsy ny nanaovana ihany io a. isan-kerinandro izay menakavy nanao fikarohana foana momba n'ilay izy Ialy zanakay vavy a nanangona ny refiny dia Davida zanakay lahy nanao ny sary. dia niara nanamboatra izay rehetra Tiako. Tsika koa ndao mbo hanamboatra Rina. tsy afaka atao-tsaiko mihitsy ilay tenin'ny Rina iny hoe izaho miasa foana Fa misy marina ihany ny teniny. raha fantatry ndrimy manjoa aho vao tonga aloha aty Fantatro ki fa tsy mora izany ah. Fantatro. marina tokoa hoe tsy volana zavatra no ilain'ny ankizy fa tsika mihitsy tiana hoe mba hiaraka amin'ny foana Fa sarotra kosa ilay hoe sady hanenjikasa no hiaraka amin'ny zareo foana. ahoana angano ataontsika amin'izany Na tsika roa aza tsy afaka mifampiresaka tsony mba hoe miresaka tsara. tsara iena angamba ny fotoana esantsika Fa tsika ny laza tena mila vola e. ka sao dia mila miezaka tsy mandany vola fotsiny tsika Dia ahoana ny trosantsika sy ny vola lany isan'andro? Sarotra be izany. aleo lefa tsy kelikely a ndao aloha tsika mba hanao teti-bola tsara dia ho hita eo izay toyany Matahotra. Ahoana raha tsy ampy ny volantsika? raha ny ara-panano ataontsika voalohany Jehovah nampy antsika foana Tata, mahafinaritra be ilay izy. Tokony battery. mino aho fa tia mihitsy izao Firy metatra ilay samby fiara? Tsy tadidiko a. Voasoratra ao ange ilay izy mika. Mo, tia ny lavany dia tia ny sakany dia tia ny ahavony. 50 dia 520 dia 520 metatra. Ngeza noho ny tranontsika izany a. izy Rina. ataoko fa tsy ho avy ndre Esa sao ilay samby fiara. jereo a ry zao ny sisa dia atao ampovoany mihitsy tsika atao ambandriana Ay, tongeza be. Ie, mahagaga e. misaotra tonga Afindry jerinandro efesanay azy. misaotra Jehovah laza misaotra betsaka nandray anay ie mba miantsoa izany iantso izay ka eny ary mika kely ery tsara ilahy Ie. Maninona ka ianareo no mandeha? Tadidindry ilay resantsika ka tsy saho aloha ilay fanjakana matoy toko fahenina 5-7 mahery arao foana ny toro hevitra Jehovah fa izay ny tena mahasoa tsy hanenena ny sezany Asa manadino a. ao fa tsy ho adinoko mihitsy indririna.
Jeremia 7:17 mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fo sady sarotra fehezina. Tia ny fahamarinana ihany mahery fa navelany hisongona an'izany ny fandriana tao am-pony. Nitady fomba ary hanampiana azy indray mba handray am-pony fahamarinana. Fantatro fa mila tony nefa koa entitra aminy. No antediavinareo Iresaka kely. Momba ny reto. hainareo ny nakazy tany amin'ny mika reto. dia maninona e? Io mba taletako. No enoko ny ira sasany dia ho sahany lavy ianao izay zavatra resahany ato. Zaho feokira fotsiny nena aleo azava sady za malala ny tokony ataoko. Zavatra efa hita hoe ratsy ve no ampiasana ny talenta? Mahery eo aloha ilay resaka hira fa lasa niova ny fiainantsika ato. Tsy azoko ny tianareo lazaina. Ialahy tena nazoto ny voro taloha. Navizana zany sabotsy ka tsy te handeha hanombo. Ialahy tsy nanaiky mihitsy raha tsy ny foa dia lasytsika. Nafana foy lahy tamin'izany. Fa nisy inona e? Za kosa efa lehibeko. Na lehibe aza ny olona tokony ho falifaly foana. Fa raha tsy izay dia misy tsy mety eo. Nareo koa za mandiny tena. Efa nandiny tena mihitsy tato ato. Tsapako hoe zany nahatonga an'izao. Nataoko tsy rambona ny ara-panahiko dia navelako ny ady rery nareo. Tsy mba nirarahiako izay nataonareo. Fa mila miofontsika izao. Finona ny tianareo ataoko? Ny ara-panahy. Miezaka ialahy mandritry ny embolana, fivoriana, fitoriana, vaky baiboly isan'andro, rehetrarehetra. Avy eo, raha hitalina hoe tsy lasa falifaly akory ialahy, dia izay zany. Ho hita eo indray izay atao. Raha zao avelao hanao amin'ny fiainako izay mba tiako. Aleo hanapa-kevitra rery na dia hanao diso aza. Azony lahy moa zany teny lazany. Filanga mihevitra hoe tsisy vokany amin'ny olo-kafa ny fahadisoana ataony lahy.
Zao angamba ny fotoana tokony halalala ny tantaran'ny mahery dadatohan'lahy. Tamin'izaho ohatran'ny lahy dia mba nanofy ny hazo tomobilina matanjaka be. Nitady vola ary dia nahazo tokoa. Atao inona nefa moa ilay izy raha tsy hoentina mafy. Rehefa nitondra ilay tomobilina dia lasa nahazo namana. Nefa tsy hoe namana tsara fa nampiana-dratsy. Dia lasa nanao korsa tamin'ny ankizy foana, sady nisotro na dia tsy tokony aza. Avy nisotro andray andro nefa nasaina ny ambina amin'ny mahery zandriko. Hatreny amin'ny lalambe fotsiny tsika dia miverina izay ihany. Tsy fantatry dadanay sy mamanay hoe lasa nadiditra. Eritreretra hoe tsisy ninina njoa. Efa tara loatra voatsapako eo amin'ny jereny 7:70. Nahitaka ny foko. Ataoko hoe mahery ny anaran'ny lahy. Tsy hoe mba hatsiarovako ny zandriko fotsiny, fa mba hitadidiako hoe misy vokany amin'ny hafa ny safidy ataoko sy ny fahadisoako. Matoky alalay lesy aho. Tena matoky aho fa tsy hoe te-haditra lahy, fa mila manatrika fotoam-pivavahan'ny fianakaviana lahy mba hifandray tsara amin'ny Jehovah manomboka amin'ny herinandro. Mahery tsisy atovarotra zany. Maninona Kendry? Tsy haiko intsony izay atao. Ahoana raha tsy misy ankizy lahy tia anao amin'ny fandaminana? Ao fa izaho eto foana.
raha mba tehiresaka indri dia vonina. Fantatro fa tsy mora ny mahazo Andrea amin'izao. Izay sy dadako efa ohatr'izany satria variana loatra dia lasa ny zava-dehibe indray nataony Antsirambina. Nanampy anay? Ino? Raha ampiary indri ity dia tena anampy andry foana. Marika 12:7. Kotiava, Jehovah Andriamanitra ao, amin'ny fonao manontolo, sy ny tenanao manontolo, sy ny sainao manontolo, ary ny herinao manontolo. Raha tena tian'i Jehovah isika, tokony avelantsika hibahanao am-po ve ny zavatra tsy tiany? Satana miteny hoe izay tianao atao na izay tianao inoana dia tsy mampaninona daholo. Tena diso anefa izany, ary tsy izany no tenenin'i Jehovah. Tsy haiko hoe ianao namarina ny fiainandry. Fa izao riana kely a, raha mandray am-poan'io andiniteny io indry dia tsy hanenina mihitsy fa ho faly ny fiainana. Izay tena sambatra indriny tadiavinay sy dada. Izany fa misy mampieritreritra be anahy. Ny zavatra milovany. Ay, tenenao naky tsika angepy namany. Isy nataoko andringa? Anka, tsy izany mihitsiny. Ahoana? Ao fa rehefa avy eo tsika miresaka. Raha ve izany? Misy vaovao? Inona? Za tafiditra amin'ny ekipa mpanao gazetin'ny lycée. Ay tsara izany. Dia mazava ho azy fa ianao ihany no mitarika ny ekipa. Rina, fa misy inona? Misy zavatra teneniko anao. Ay, tenena. Aleo tsy miaraka intsony tsika sy ianao. Ahoana? Ekeko hoe malala-tsaina ianao. Nefa maninona? Mbay. Fa ahoana Rina? raha tena malala-tsaina, tsy hoe manaiky ny zavatra rehetra, fa izay mendrika ihany. Tsy azoko a. Tsy ny zavatra rehetra no azo atao, fa mba misy ny hoe mety sy tsy mety. Raha tsisy an'izay dia barana be, tsisy dikany. Dia inona ny idiran'izany amintsika? Ery tiana, ianao ihany ny teny hoe tsy araka amina fonafoana fa hita dia ankizy vavy hafa. Inona ary ty Rina? Fa inona ny tiana ho ataoko e? Tsisy ka. Fa izany te hiezaka hanaraka foana ny fitsipika Jehovah Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Ka izay zavatra rehetra efa nilazainy hoe tsy mendrika dia tsy ho ataoko mihitsy. Izay indray Rina, terisaina be ianao. Io nge tsy azo terena be hoe izao ihany no mety e. Za tsy terisaina izany. Tsy handika ny lalàn'i Jehovah, na inona io na inona. Mba te hanao tsara fotsiny a. Dia ahoana ilay hoe hanao exposé miavaka be? Aminahy tsy ny exposé na ny gazetin'ny lycée ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Indray Rina, azo atao an'izany aho e. Ianao nge mba tena namako e. Izay ao am-ponao moa atao e.
Tena mino amin'ny foko mihitsy a fa zay no izy. Tena zay no atao poko. Zaho ray araka amin'olona dia ho loatra anahy ny tadiaviko. Amin'izay mitovy ny fisainanay sy fitsipika rahanay, aleoko tsy misy rehefa tsy izay. Za tsy mety amiko intsony mihitsy ny filozofianao. Taon'ny fosahady voantso any ampiasana. Ohatrany tena mety ty mianta. Marina moa. Jereo ne? Fa inona ity? Teti-bola. Mila kafe ah. Tsy voatery miasa intsony rira zao, na kely fotsiny. Zany? Jereo a, tia ny karama raisiko, dia tia ny fandanitsika isam-bolana. Dia eto ny tahiry sy ny fanomezana tsitrapo. Reto ny zavatra isan-karazany ilayntsika vidiana foana. Rehefa totaliana, mbola misy ambo ny karamako. Dia io, sa misy adino? Aiza ny akanjo? Hay, ampiana akanjo zany. Atonotony ihany aloha e. Mbola misy hafa? Magaga foatra ny tsisy tsony a, tena tsy mampino. Dia ahoana osindry? Io ve no ataontsika? Sao dia miafy loatra? Raha taloloha dia za tsy nazoto. Fa zaho atonga saina hoe aleo matoky an'i Jehova amin'izay dia ny ara-panana atao voalohany. Nefa matahotra. Aleo izay toy izay ny ankizy no atao sorona. Ao na raha tsisy vola intsony dia vidanana kafe aza. Mahita vola foana tsika hividianana kafe. Marina. Amidiko daholo izay azo amidy mba hividianana kafe ho andre. Maninona raha ataontsika lisitra ny zavatra tsy dia ilaina? Ohatry ny vanomboka izany ny fiainantsika. Mampitaintaina izy izany a. Izay ilay mampiatra ny tenin'i Jesosy e. Dia raha tsy miasa be intsony izany tsika roa izao, dia inona fotsiny no ataontsika? Mba miaraka amin'ny ankizy tsika roa, dia ndao koa tsika hanompo matetika kokoa. Izany izao ny tena mahafinaritra. Rovindry no resaka misefinareo? Androany, rehefa avy miasa. Aindriny ho lazaina? Efa fantapantatro, efa nandinika sady nivavaka. Matahotra indri? Zany ve? Eny e, ohatrany tamin'ilay za vao iona voalohany tamin'ny dadanareo. Ozy izy tamindry, mba mahay mitery-no ve ianao io izao? Inona intsony moa ny avaly an'izany? Laza, tena tsy azoko mihitsy ny tianao atao. Mba mangataka fotsiny aho hoe tsy hanao asa fanampiny. Ny asanao aza tiako ampiana, dia ny karamanao koa. Zaho anie, ka ny asako mihitsy anesefo ny tiako aheny e. Sady efa ampy ihany ny karamako. Taiza koa mbola nisy olona hoe ampy azy ny karamany e. Zaho mampianatra ny zanako hoe tsy ny vola sarena akory ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Dia mba tiako aseho azy ireo hoe tena izany tokoa no ataoko. Anisan'ny mpiasa tena tiako ianao ato. Fa horoako ianao raha mitady anao vinany a. Mila aina kely fotsiny fotoana iasako satria nisy zavatra sasany nataoko tsy rambina, nefa mba zava-dehibe amiko ilay izy dia tsy tokony hampandeferina. Orlaza, tianao daholo ny mpiasa ato. Tiako koa ny fiasanao. Fa tsy azoko ekeny izao zavatra izao. Oka mosefo a. Mba mangataka fotsiny any aho hoe ahena ny oresako e. Tsy mampaninona na ahena koa aza ny karamako. Fa inona marina moa ny tadiavinao? Ahena ahoana ny asanao e? Hoe tsy manao asa fanampiny intsony, indrindra fa larobisy lakamisy. Ampiasako rehetra ato izany dia ianao rery ny angarako. Ianao aza ny teny hoe za nisan'ny mpiasa tianao indrindrako. Lilia. Izay tompoko. Zao dia zao ianao dia mampidira mpiasa. Fa mila olona isika ny olon'ny ingénieur ato. Eny tompoko. Fa hono ahy e.
Manindry ianao manao an'izao? Ho an'ny ankohonako. Fa mitady hisaraka nareo mivady? Ny fiainanay mianakavy mihitsy ny mila lamina. Zareo mila anahy. Za mila ny zareo. Zao ataonao zao no tokony nataoko taloha. Ohatra izay za mbola niaraka tamin'ny vady aman-janako. Lilia, mpanampy fotsiny le ingénieur tadiavintsika efa tsy atao mpiasa tontolo andro a. Sotra. Latsinay miona. Oh, atao dega be ny basy raha alefa somafy be le matos dia atao vao milay ny reglazy mba hitoboka tsara. Raha tsy maintsy atao dega be. Bainina, io ange vazo amidy ka rehefa tian'ny olona le izy blamanga. Matoky alahy lesy aho. Tena matoky aho fa tsy hoe tia aditra lahy. Novana le tony dia iny ketrika farany. Vai le tia mandona be ty vazo ty a. Zavatra efa hita hoe ratsy ve no ampiasana ny talenta. Voratomma, tamin'ny zananao an'ity ohatra zao ny taotsaka. Anao hoe lahy satsy obaka be mibandy eo ivelany eo te hitravy an'ity na lahy ketrika an'io na lahy daka. Bainina fa hoaiza lahy. Mahery a, arao foana ny toro hevitra Jehova fa zay ny tena mahasoa. Tsy hanenena ny seza. Lasa. Tsy mitondra maka izao, aleoko miala. Aleo ane, efa azotsika amin'ny biziny. Ndao zay no atao amin'ny farany herinandro dia aleo atao ao ambany. Tsy ampiasaintsika mihitsy ho any ao ambany. Sa atao inona zao io? Za zany malahelo be antitra datoa miandry sy tontolo olona. Za koa ary. Faly zao zareo nahazo fanendrena vaovao. Andao iantso andry zareo e. Eny tokoa, aleo rehefa avy mianatra e. Eny ary, lasitsika. Rina, any ny fanontaniana. Ie? Mika, any ny fankatsara e. Yo. Ny aneny zany ny baiboly. Mahery a, ndao aingana lesy a. Hay tonga lahy. Fa ahoana? Efa tena nandinika tsara. Fa tsisy ohatry ny ato. Tiako ato. Aleo hoe lahakako sakafo kely. Mba mahazo mihinana ve izy amin'ity fotsiny? Mety. Ho avy a. Na hay tonga lahy mahery a. Atao fanatina dinana mantsy Davita sy Goliata. Rina ny mpanao gazety a dia hita Davita mpanjaka. Neny ny tantaran'izay nitranga dia izany mpaka sary. Fahantsy amin'ny kely izao dia ny mozika. Mahita hevitra lahy. Aza dino mivavaka. Eny lesy a. Misy zavatra tianareo ampidirina mivavaka ataontsika ve? Ndao hisaotra ny Jehova hoe tafiaraka tsika. Ie.
misaotra an'i Jehova satria eto daholo tsika dia hanao fitaom-pivavahany fianakaviana tsika mianakavy. Ezaka be vao nahatonga anay mianakavy kely hiaraka nompo an'i Jehova indray. Ny tena nanova ny fiainanay ny Deutéronomie 4:1-5. Lasa azoko tsara io andininy io sady nampiariko. Tokony ho aom-ponao mihitsy aloha ny tenin'Andriamanitra raha tianao handray am-poan'izany ny zanakao. Tsy maintsy nanomana tsara ny fitaom-pivavahan'ny fianakaviana mba tena hafinaritra sy hasoanay ilay izy. Dia tsy tokony ho tapatapaka mihitsy koa ny fianarana. Rehefa ny ara-panany nataonay zava-dehibe dia nilamina amin'izay ny fiainanay mianakavy. Zaho aloha tena mihaiko hoe tsy mora ilay izy, saingy tsy hanenenanao mihitsy.